maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny ora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy ilay lohan'ny fiangonana. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy tompontsika. Ndeha hitsangantsika ka ny salamo 410 salamo 410 iarahantsika mamaky ho fideranan'Andriamanitra. Salamo 410 ho ny mpanao salamo. Fony nivoaka avy tany Egipta ny Israely, dia nitaranaka Jakoba avy tany amin'ny firenena hafa fiteny. Joda ny fitoeran'ny masina, Israely ny fanjakany. Ny ranomasina nahitaka nandositra ary niorika Jordana. Ny tendrombohitra dia niafaly avanja tahaka n'ondrilahy ary ny avoana tahaka ny zanak'ondry. Ino no zato mahazo anao ry ranomasina no mandositra ianao, ary ianao ry Jordana no miorika ianao, ary ianareo tendrombohitra no mifaly avanja tahaka n'ondrilahy, ary ianareo avoana tahaka ny zanak'ondry. Miorooro eo anatrehan'ny tompon-tany, dia eo anatrehan'Andriamanitra Jakoba, izay mampody ny vatolampy ho ranomonina ary ny avovato ho loharano. Amen. Iombona amin'ny vavaka isika. Mbola amin'ny fifaliana trany Andriamanitra ny hidiranay eto an-tranonao, ary hideranay ianao satria Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ianao, tsy azo toerina amin'ny hery sy ny fahefanao. Fahefanao ny namoanay maraina, herinao ny nitondra anay eto amin'ity toerana fa tsy nitanjakay na izay finiavanay. Misaotra Andriamanitra fa manana tompo-pahasoavana izahay raha notarianao sy ny taominao ka voataona ho amin'izao fiaraha-mivavaka izao. Eto amin'izao toerana izao no ahitanay ny fahamasinanao, mampiariary ny mahampanotanay. Miantoraka aminao amin'ny fanetretena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay, mangataka ny famelan-keloka. Ianao anie mbola hibetsika aminay tsiraray avy, hiteny sy hanambara hoe matokianaka voavelany elokao. Ary eto koa no anantenanay ny teninao indray, hitarika anay araka ny sitraponao, hisava lalana anay, mandritra ito tontolo andro ity, ary hanala ny zakana manoloana anay. Amin'ny anaranao Jesosy ilay loharan'ny fiainana sy famonjena no hanona anay izany vavaka izany. Amen. Ny Exodosy 4:10 manomboka amin'ny 10:10 hatramin'ny 12:20. Exodosy 4:10 manomboka amin'ny 10:5 vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy: nahoana mitaraina amiko ianao? Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Ary angao ny tehinao, dia injiro ambonin'ny ranomasina ny tananao, ka sarao ny rano, dia andeha hamaky eo afovoan'ny ranomasina mandihy ny tany maina ny zanak'Israely. Ary indro izaho hanamafy ny fon'ny Egiptianina, ka hiditra hanentsika azy izy, dia ankalazainao noho ny ataoko amin'ny Farao sy amin'ny miaramilany rehetra mba mikalesina sy ny mpitaingy tsovaliny. Dia ho fantatry ny Egiptianina fa izaho ny Jehovah rehefa ankalazainao noho ny ataoko amin'ny Farao sy ny kalesina sy ny mpitaingy tsovaliny. Ary ilay anjelin'Andriamanitra izay nandeha teo alohan'ny tobin'ny Israely dia nifindra ka nankaoriny, ary ny andraona nifindra ny ala teo alohany dia nijanona teo aoriny. Ka tonga teo anelanelan'ny tobin'ny Egiptianina sy ny tobin'ny Israely, dia teo ihany ny raona sy ny fahamaizinana, nefa nampahazava ny alina kosa, ka dia tsy nifanatony izy roa tonta mandritra ny alina. Dia nahintsitry Mosesy teo ambonin'ny ranomasina ny tanany, ary rivotra mahery avy atsinanana nampizavan'i Jehovah ny ranomasina mandritry ny alina iny, ka nataony tany maina ny ranomasina ary dia voasaraka ny rano. Dia nandeha teo avoan'ny ranomasina nandihy tany maina ny zanak'Israely,
ary ny rano dia tonga fefo azy teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviany. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola ho amintsika ny fahasoavana sy ny fiadana avy amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy Tompo, ary ny asan'ny fanahy masina hampitombo antsika amin'ny finoana mandritra ity afatr'Andriamanitra ity. Fity tantara ny ao amin'ny Exodosy 4:10 no hitariana antsika amin'izao afatr'Andriamanitra izao. Rehefa afaka teo ambany vahoan'ny Egiptianina araka ny Exodosy 2:12 ny zanak'Israely dia nizotra ho amin'ny lalam-panafahana ary tonga indrindra manoloana ny ranomasina mena. Rehefa nanoloana ny ranomasina mena izy ka nierika dia nahita ny Farao sy ny miaramilany ny hery ny tafika nanenjika azy avy aoriana. Eo amin'ny 10:10 izay manomboka izao anjara mofinainantsika izao, ny Tompo dia miteny amin'ny Mosesy hoe nahoana ianao no mitaraina amiko. Amintsika teny iombonana dia misy filazana hoe nahoana ianao no mila vonjy amiko. Dia nametraka toromarika Andriamanitra, ingao ny tehinao atefo amin'ny ranomasina. Ary ankoatran'izay, izaho i Andriamanitra anamafy ny fon'ny Egiptianina ka dia ho hitany ny ataoko aminy. Rehefa nandeha ny tantara, ny anjely izay nirahana ialoha dia nivadika tany aoriana ny zanak'Israely, ary ny andraona izay mpitarika eo aloha rehefa atoandro dia nivadika koa tany aoriana ny zanak'Israely. Misy filazana somary manjavozavo eo amin'ny 7:20 sy 20 ny amin'ny filazana an'izany hoe nifindra ny ala teo aloha, nijanona ny ariana, ny andraona sy ny anjely. Dia hoy ny fanazavana hoe teo ihany ny raona sy ny fahamaizinana, nefa nampahazava ny alina kosa ka dia tsy nifanatona izy rotonta nandritra ny alina. Io raha dika teny iombonana dia lazaina hoe ilay andraona izay nivadika tany aoriana ny zanak'Israely dia andaniny nanandrify ny zanak'Israely tamin'ny alina nanazava, fa ankilany kosa taty aoriana ny andraona nanamaizina any Farao sy ny miaramilany. Dia azontsika sary an-tsaina amin'izany ry havana ny asan'Andriamanitra teo amin'ny famonjena ny zanak'Israely manoloana ny ranomasina raha nivoaka ny fanandevozan'ny Egiptianina izy. Fa rehefa nataon'Andriamanitra ny andraikiny dia nankatoa kosa i Mosesy ka nandray ny tena dia nalefany teo amin'ny ranomasina, ary ambarany soratra masina indray ny fikara-miasan'Andriamanitra sy Mosesy fa nafofofon'Andriamanitra ny rivotra dia lasa maina ny ranomasina ka tonga fefy nisy tany maina nandihanan'ny zanak'Israely. Izay ilay tantara ry havana. Raha fitinina maefa ny zavatra rehetra ny Tompo ary mametraka andraikitra amin'ny mpino izy. Ny fiara-miasan'ny mpino amin'Andriamanitra ilay manome toromarika mazava mba handroso, izany no anehoan'Andriamanitra fa maefa ny zavatra rehetra izy. Tsy hoe maefa ny zavatra rehetra fotsiny izany Andriamanitra dia amin'ny daholo ny rehetrarehetra, fa misy andraikitra takina amintsika. Ny fankatoavan'ny Mosesy ny toromarika, ny fankatoavan'ny vahoaka any Mosesy izay nitarika azy androso. Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Andriamanitra mahay mamorona lalana eo amin'izay everantsika fa farany na eritreretantsika ny tenantsika ho tapidalaka le. Dia nandeha teo avoan'ny ranomasina, ny 2:20 no raintsika manokana. Dia nandeha teo avoan'ny ranomasina tamin'ny tany maina ny zanak'Israely, ary ny rano dia tonga fefy ho azy teo ankavanany sy teo ankaviany. Nandeha tsy nijoro fotsiny na nanao jeriatrika manao fahavononana androso, fa tena nandray fanapahan-kevitra ka niroso araka ny toromarika nampitain'Andriamanitra tamin'ny Mosesy. Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso.
ny finoana riavana dia tsy fipetrapetrahana fotsiny na fiandrasana valim-bavaka ao anatin'ny firaviravezan-tanana malona ny sarotra indrindraindrindra fa ny finoana dia hetsika ary farimbon'asan'Andriamanitra sy ny mpitarika amin'ny vahoakany. Farimbon'asan'Andriamanitra sy ny mpitarika ary ny vahoakan'Andriamanitra. Ao no ahitana ny atao hoe tena finoana marina. Andriamanitra miteny, Andriamanitra mandray andraikitra, Andriamanitra manome toromarika ny mpitarika tahaka ny Mosesy, ny mpitarika mankatoa ary ny vahoaka matoky ny mpitarika. Ao no ahitana ny herin'ny finoana. Miteny Andriamanitra, mitarika ny mpitarika, mankatoa ny vahoaka dia miariary ny maha-Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra an'Andriamanitra. Tany maina, tsy lalana mampiahiahintsony, mampatahotra, mampiorooro, ny lalana savain'Andriamanitra ho an'ny mpankatoa sy ny mahatoky, fa lalana azo andehanana tsara, lalana tsy vonjy maika na vonjy tavanandro, fa lalana misy antoka mitondra ho amin'ny fahatanteran'ny teny fikasan'Andriamanitra. Rano lasa fefy, ilay zavatra natahorana indrindra, ilay loza mitatao tao hafaty, ilay sakana lehibe no nanjary lasa fiarovana. Ilay rano lasa fefy, lasa fiarovana ankavia sy ankavanana. Izay nanakana no nanjary sorodalana mazava ahafahana mandroso. Zany riavana ny fiasan'Andriamanitra. Tsy hoe mandositra loza araka izany isika pino na ny zanak'Israely teto amin'ity tantara ity, fa nandalo fiovantoerana. Niainga tany Egipta tamin'ny fanandevozana, nandalo ny ranomasina tonga maina ary manohy ny lalana ho an'ny Kanana. Ny lalam-pamonjen'Andriamanitra dia lalana miainga avy amin'ny fanafananao tamin'ny fanadevozan'ny fahotana, izoranao amin'ny sarotra mety misakana isin'ny fanenjehana koa, satria tsy afa-po amin'izay efa vitany taminao Satana sy ny famatorana. Mbola manenjika aoriana izy, fa raha iarahana amin'Andriamanitra izany dia savainy isan'andro, lalan'ny fahafahana, lalam-pamonjena. Tsy teboka anankiray fotsiny andraisanao valim-bavaka mafonja ny atao hoe lalam-pamonjena, fa tena lalana izorana, miova isan'andro ary mivoa isan'andro, androso ho amin'ny fahatanteran'ny teny fikasan'Andriamanitra. Tsy fiandrasana valim-bavaka fotsiny hoe mahefa ny zavatra rehetra ny tompo, fa fanekena izotra miaraka amin'Andriamanitra, izay manokatra lalana isan'andro, manova fiainana isan'andro mankamin'ny teny fikasana tanteraka. Toko ho an'ireo miady mafy malona ny fatorana na ny fanandevozana samihafa. Mety misy mpivavaka eto miady amin'ny fatorany ota miverimberina, te hiala fa tsy afaka. Fatorany zava-pisotro mahamamo, fatorany fitondran-tena ratsy, fatorany fahazara-miteny tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, voafatotry ny fitenenan-dratsy, fatorany fahoriana, fatorany fahakiviana, vao miarina dia kivy, vao miarina dia kivy, vao miarina dia ketraka. Fatorany zany ry havana, mamatotra anao zany, mamatotra anao ny fahoriany ny fiainana, vao miarina dia mieritreritra hoe inona zao atao. Roviana indray ihany no andondomba ravarana eto, hitaka ny volany. Ry havana malala, ao anatin'izany ny afatra dia izao, tsy voatery irodana aloha ireny fahoriana ireny, tsy voatery irodana ny ranomasina na horitra ny ranomasina vao handeha ianao, fa eo amin'izay ranomasina manoloana indrindra, mandray ny toromarika avy amin'ny tenin'Andriamanitra isika, mankatoa sy matoky tahaka ny Mosesy sy ny vahoaka, dia vonina androso. Nalefa ny tena nandroso ny zanak'Israely. Tsy ny fepetratsika ry havana no mahatanteraka ny famonjena ho antsika, fa ny fepetran'Andriamanitra dia ny hoe miaino, matoky
ary mandrosoa, miaino, matoky, mandrosoa, mampiseho ny heriny Andriamanitra. Fa ny toko ho an'ireo efa nandihy ny tany maina, ireo efa noafahan'Andriamanitra tamin'ny fanandevozana tahaka ny zanak'Israely avy any Egipta, tahaka ny mpanota efa nafahany tamin'ny fahazaran-dratsy ny fatorana samihafa ho antsika indrindra. Efa nandalo ny fijaliana isika, tsy moro zany hoe niala tamin'ny fahazaran-dratsy ny fahotanana matotra, fa nanafaka antsika ny tompo. Efa nandalo ady mafy isika tahaka ny zanak'Israely, ny orooro manoloana ny miaramila sy ny ranomasina eo anatrehany. Efa nahita ny famonjen'Andriamanitra nefa isika tamin'izany rehetra izany. Tsarovy fa ny lalana efa nosokafan'Andriamanitra tsy hiverenana intsony. Ny lalana efa nisokafan'Andriamanitra nanehoany ny fanafahana anao, tsy hiverenana intsony. Raha dika ra-panahy, ny fahotana efa nanafahan'Andriamanitra anao, ny fitondrany anao amin'ny famonjena amin'i Jesosy Kristy dia manery anao, tsy hiverina intsony amin'ny fahotana efa nandraisanao ny fanafahana. Ny rano lasa fefy dia midika fa tena lasa miaro anao, ny nampatahotra anao. Mahita ny fahazaranao taloha ianao, za tsy hoan'intsony fa efa hitako iny, za tsy hanao an'intsony fa efa hitako ny voka-dratsiny. Lasa fefy zany amin'ny fahendrena malagasy hoe soalavo ay amindra. Ry havana malala, zanak'Israely indraindray rehefa orooro izy eny an-dalana, dia inona no eritreretiny? Tongolo ny Egipta, tandremo. Rehefa lalana no sokafan'ny tompo dia izorana mandroso fa tsy hiverenana intsony. Izay idirantsika miaraka amin'Andriamanitra ry havana dia mazava tsara. Idirana amin'ny finoana ka lasa lalana maina, ahafahana mandà izay rehetra mety fatorana, mandroso ho amin'ny fahafahan'ny zanak'Andriamanitra. Ao amin'i Jesosy Kristy ny fahatanterahanyity fanafahana atao amin'ny Exodosy 4:10 ity, izy ny lalana no sokafan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Izy no nampandiantsika tany maina avy amin'ny fahotana ho amin'ny fiainana. Izy no miantso antsika androany hoe ndeha aza matahotra mandrosoa. Engany isika rehetra ry havana azo hery vaovao ka androso ampinoana, satria mahay manokatra lalana manoloana ny sakana ny tompo Andriamantsika. Dia tsarovo izao tsenjery mety ampime nefa mety ampieritreritra izao manao hoe miaraka amin'i Jesosy tsy tapidalakale, tsy misy route barrée. Aona tsara? Miaraka amin'i Jesosy tsy tapidalakale, tsy misy route barrée. Amen. Hivavaka isika. Tompo misaotra anao zahay fa eo amin'izay atserovanay fa voasakana noho ny fahotana mamatotra anay, eo amin'izay ahitanay fanakanana lehibe toa tsy ahafahanay mandroso, no miteny ianao ka manome toromarika manao hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Dia misaotra fa misy ianao Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, na hamaina ny ranomasina, na tonga fiarovana ho anay ary fahazavana ho anay amin'ny lalana ombanay. Misaotra anao Andriamanitra fa omenao toko vaovao indray izahay. Raha misalasala ny amin'ny fanafahanao dia afaka mahazo antoka fa hainao ny zavatra rehetra. Manafahanay amin'ny fahoriana malaky mahazo anay, manafahanay amin'ny adi-sainay, manafahanay amin'ny fahotana mbola mamatotra anay, manafahanay ianao amin'ny fisalasalana rehetra. Dia misaotra anao no ny fahatserovanay, izany fiainanay taloha efa nanokafanao lalana, dia lalam-pamonjena tamin'ny alalan'i Jesosy nanaiko ho faty teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy hiverenana intsony tompo izay efa nandratra anay, fa vonon-kandroso izahay ho amin'ny fahasitranana tsaratsara kokoa hatrany. Dia mivavaka izay ankehitriny momba ny fiainanay ara-panahy
atao feno faharisiana izahay mba handroso an-trany fa tsy ho naman'izay emotra. Ny fiainanay ara-pahasalamana arovy mandrakariva amin'izao fotoana ny valanaretina izao, ary matoko manana anao fa tsy hijanona ny aoriana fotsiny ianao fa androso eo alohanay koa mba hitarika analan'ny tahotra ao anatin'ny tsirairay. Misaotra anao Andriamanitra mahatsiaro ireo manam-pahoriana, enganenao hamangy azy ireny ka tanteraka fiononana ho azy. Hijery ireo manana olana koa ianao ka ampatsiaro azy ny fahamarinana izao soratra masina izao, fa ny rano dia lasa fefy, azona mahita lalana mazava mba hizorana. Tsy misy tapidalakale miaraka aminao, ary tsy misy lalana voafefy raha ianao no avela hitarika sy hiasa. Io ary ny firenenay Andriamanitra, mitady izay andro soana efa tao anatin'ny taona maro. Misaotra anao hamoaka anay ao anatin'ny lalan-kizo, ary mananteny izahay fa hanolo-tsaina ny mpitondra isan'ambaratonga ianao, hanolo-tsaina ny vahoaka tsirairay koa mba ahazahoany mankatoanao, ary indrindraindrindra ho an'ireo mpitondra mitarika amin'ny fankatoavana tahaka ny Mosesy. Apetraka eo am-pelatananao ny fiangonana amin'ny ity herinandro ity. Efa nanomboka ela ny fanomanana ny asa sosialy santatra. Tsaronay fa tsy mora tena sarotra ny mandamina indrindra asa vakilay no atao. Fa ianao manokatra lalana, ianao manome hevitra, ianao mandrindra sy mandamina. Apetraka eo am-pelatananao ny hetsika rehetra, ireo tompona andraikitra, zanaky ny fiangonana mpitsabo, mpandrara, ireo mila vonjy, manana etaeta, tolo-tsaina, tolo-kevitra momba ny asa, momba ny fahasalamana, ireo madinika ao tompo, miandrandra ny fampisakafoana. Misaotra ny amin'ny ezaka rehetra vita ny fiangonana Isapitan-dremana, ary tany asany ianao hatanteraka famonjena, tsy ara-nofiany fa indrindra ara-panahy ho an'ny fiarahamonina. Dia ankinay am-pelatananao ny tontolo andronay amin'ny asa sy ny fianarana, amin'izay fikarakarana samihafa na ny atokantrano na aiza na aiza. Faly izahay Tompo manambatra ny vavaka indray amin'ny nampianarin'i Jesoa manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao, ety an-tany ho taky ny an-danitra. Meo anay ny unianina sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay mifakapanahy, manafahanay miratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa amin'ny fahatokina ary nitsodrana tolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho ahy ianao. Raha mitan-drano ianao dia ombanao aho, raha mitany ony ianao dia tsy hanafitra anao izy, raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay, ary tsy rehetra aminao ny lelafo. Mandiana maefa ny zavatra rehetra, ny Ray Masina Israely mpamonjy ianao. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.